ho famaranana ny taona sy fiatrehana ny taona vaovao. Teny sy afatra anaovana jeritodika sy hanomanana ny ho avy izay andraisan'ny taona vaovao antefany ray aman-dreny ara-drazana ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy sy ny any an-dafindrika. Ry vahoaka malagasy, anavavy, rahalahy, rahavavy, anadahy, zoky, zandry, zanaka, ry mpiray tandrazana malala izany na ny eto Madagasikara na ianareo miasa ny ampitan-dranomasina. Afaka andro sy ora vitsy dia andaontsika ny taona 2024 izay taona nandalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy fotoan-tsarotra na amin'ny lafiny ara-piarahamonina izany na amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-politika. Nanamarika izany taona izany ny tolona notarian'ireo kandida iraika ambin'ny folo amby rahalahy mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tolona izay nentina nitakiana ampilaminana eny atao hoe fifidianana madio sy mangarahara mandeha araka ny fahamarina ary andraisan'ny maro anisa anjara sy ekeny rehetra. Indrisy anefa faherim-pamoretana, orory, fisamborana ary tranomaizina ny valin'ny fitakiana izay nataon'ny vahoaka tamin'ny mpahendrena sy amin'ny mpilaminana. Maro ireo naratra, ao ireo nitondra takaitra, tsy vitsy koa ireo nosaziana na hiditra-pondra tsisy pirofo mazava, ary betsaka no nandeha nitsoponenana taony namony ainy ary koa ireo tsisy mpamelona intsony. Raha zoina ny tantara dia mbola tsy nahita ny anjara masoandro ny malagasy. Ny fandiasana taona maro ny figeonany mangidy, maro ireo nodimandry tsy fidiny, tsy nahita fahasambarana tandrazana vokatry ny fahantrana lavareny, tsy misy fitsarana ny manerana ny nosy. Sitra tsy mody ny matanjaka, miandry anjara mpivelomana avy amin'ny-Janahary ny marefa. Aoka ho fantatsika fa nampahantraina sy noabadona isika, alaina kely ny tantsika, tapenam-bava ary herim-pamoretana sy fampiororona ary tranomaizina no mendrika raha vao miteny ny tsy mety sy ny tsy rariny ary ny hitsiny. Mendrim-piderana loatra noho izany ny vahoaka malagasy, fa na dia eo aza ny vesatry ny fiainana mangidy izay mianjady amin'ny isan'andro, tsy nahasakana ilay fitiava-tandrazana ny redareda tao-pony ny tijoro hanavitra ny firenena izay giazan'ny olombitsy izay mangeza ho azy samy irery miare-pirenena ao anatin'izany ny fanaparam-pahefana sy ny didijadona ary ny raha-matahora isan-karazany. Eo anatrehan'izany indrindra dia tsy afaka nijery sy hitaza-potsiny na hikiom-bava intsony ny ray aman-dreny ara-poko sy ara-drazana rehetra manerana ny nosy izay tohanan'ireo zana-drazana sy ireo randrana sendikaly ary ny fiarahamonim-pirenena, fa tsy maintsy mijoro satria tsy ny fanaovana amboletra no hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity tandrazana malalantsika ity. Very asina ny tandrazantsika, voahosiosiny ireo mpitondra mihevitra azy manana ny fahefana rehetra, voahosiosiny ireo mpitondra mihevitra azy manana ny fahefana rehetra ny fiandranam-pirenena. Aondrana tsokitsoko ny harem-pirenena, rava-tsipotika ny sotoavina maha-malagasy antsika, aizina sy fantrana no lasa anjara tandrifin'ny vahoaka malagasy maro anisa, fa arena sy lapa kosa no iainan'ireo mpitondra sy ny manodidina azy rehetra. Tsisy tanteraka ireo fampanantenana rehetra no lazaina fa natsarana ny fiainan'ny malagasy. Fampitehana sy faharavana no hita eto sy aroa tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Raha tsy ilaza fa tsy ireo orinasam-panjakana toy ny Air Madagasikara, Sekirena, ny Jirama sy ny sisa. Etsan-dany ny fampitehan'ny lalam-pirenena rehetra, ny faratsiany lalana ao anatin'ireny vohim-paritany rehetra manerana ny nosy. Ny fako sy ny loto eto sy aroa izay mitondra aretina sy fahasalamana ho an'ny rehetra. Tsy manan-jo idio intsony ny vahoaka malagasy noho ny fahitan'ny fitondram-panjakana vahaolana amin'ny rano. Tsy zarizary ny toeram-pitsaboana sy ny toeram-pampianarana. Maro ny sekoleran'ny Madagasikara ny tsy misy akory na W16 aza fa amin'ny tany no mianatra ny mpianatra. Toy izany koa ny hopitaly sy ny tranom-piterahana rehetra manerana ny nosy. Tsisy fandriana sy farafarahoana mandrary fa amin'ny tany no matory izay tsy manana fahefana. Andoha amin'ireny toeram-pitsaboana tsy miankina ireny, etsan-dany izany ny fitotongana ny sandam-bola malagasy sy ny fahefam-bidy isan-tokantrano noho ny tsy fahafezana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fifanakalozana ara-barotra any ivelany. Matanjaka tanteraka ary hita eny amin'ny sehatra rehetra ny kolikoly. Tsy manana fiadanam-po ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisiany ny fandriam-pahalemana, kidinapinina, famonoana olona eto sy aroa, halatra maso taova, halatr'omby, vakin-trano, halatra fiara, ny moto, maro hafa tsy voatanisa. Maro ireo zaza zanaka malagasy ny tsy miditra an-tsekoly amin'izao noho ny tsy fahafahamanao sy ny tsy fahampiana amin'ireo ray aman-dreny. Indray na indroa isan'andro raha betsaka indrindra no misakafo ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao araka ny tatitra sy ny fanadihadiana nataon'ny fiarahamonim-pirenena. Ao koa ireo atso-jay atao amin'ny mpandraraha ara-toe-karena malagasy izay heverin'ny mpitondra fa manelingelina ny tombotsoany sy ny namany. Tsy afaka mandroso sy mivelatra ireo orinasa madinika sy salasalany noho ny tsy fampiny ny herinaratra sy ny fanomezana vahana ny fampidiran'entana avy any ivelany. Ary tena mampalahelo dia ny fakana ny tany ankeriny sy fanomezana ny vahiny ny tanin'ny malagasy sy ny fitrandrahan'izy ireo ny arena voajanahary eto amin'ny tanintsika izay tsy mitondra tombontsoana dia kely aza ho an'ny vahoaka malagasy izay tena tompon'ny tany. Mijaly mitaraina ny firenentsika sy isika mponina eto
aminy satria tsisy fijerena izay fotodrafitrasa misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny fokon'olona sy ny vahoaka. Raha fitinina dia tsy mbola tsisy raha manjary eto Madagasikara, tsy mbola tafaverina malagasy ny zo mahatompo tanin-drazana azy. Tsy toy izao velively ny tokony ho fiadanana sy fahasambarana ny vahoaka malagasy tompony Madagasikara raha ny arena sarobidy tsy hita pesipesena napetra-janahary ho azy eto amin'ny teny osy ity. Ivalona ity ny taona izay nandalovan'ny firenentsika fotoan-tsarotra. Matoky isika fanome antsika taona vaovao feno fanantenana sy ho avy mahafinaritra ilay Andriamanitra Andriananahary nahary izao tontolo izao. Ko azakivy, mijoroa, atambary ny hery sy ny firaisan-kina ary ny firaisam-posaina fa iray ihany ny malagasy. Ho avadintsika ny pejy, ho akatontsika miaraka amin'ity taona 2024 ity ny fampahatraza sy ny fanabadona ary ny fanaovana tsinotsinona antsika, ny fakanakeriny ny tanitsika, ny fanampenam-bava sy ny herim-pamoretana rehetra miatra amintsika. Aza tonoina fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy ary ny fanahy ny faindrena. Hoy ny teny Ombalabe Maso hoe tsy adidiko izao samrery ny tanin-drazana fa adidiko izao sy anao, adiditsika malagasy manerana izao tontolo izao ary dia ho fahazavan'izao tontolo izao ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika. Koa dia andeha anao fanamby miaraka isika hitaky ny fananganana firenena vaovao sy vanona, mametraka an'Andriamanitra Andriananahary lohany sy ho mpitarika ny firenena malagasy, firenena manana ny asany, firenena anjakan'ny tena fahamarinana sy ny fihavanana, firenena mivelona amin'ny tany sy ny arena voajanahary izay nomeny zanahary azy, firenena mijery ny tombontsoan'ny maro anisa ary mitsinjo ny madinika rehetra lavitry ny fanaparam-pahefana sy ny tsy matomanota ary ny herisetra, firenena tsy mitanila na amin'iza ary manaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana, firenena mendrika ny faindren'ny malagasy sy ny saina mampahalalana, ny fahaizany, ny fomba mampanaony firenena avy amin'ny malagasy ho an'ny malagasy ho fitaratra izao tontolo izao. 480 taona no nozanahan'ny mpanjanaka frantsay Madagasikara ary 480 taona amin'ny taona vaovao 420 ihany koa no nanomezana antsika fahaleovantena. Ho faranantsika miaraka amin'ny tolom-panafana nataon'ireo razantsika maty namoy ny ainy mba hanavotana ny firenentsika teo am-pelantanan'ny mpanjanaka frantsay. Arak'izany dia efa miantso sy nanome taratasy ny diplomasia frantsay izahay hiala sy hanatsahatra sy hanajanona kely ny fifandraisana diplomatika eto Madagasikara mandritra ny fotoana andaminy antsika samy malagasy ny raharaha tokantranontsika. Toa tsy norarain'izy ireo anefa izany, koa dia miantso fiarahamientana sy fiarahamiasa amin'ireo teratany frantsay izay miasa sy monina eto Madagasikara izahay, indrindra ireo zanatany mba hangataka ny diplomasia frantsay mba handeha aloha. Raha mbola misy ny fizirizirian'izy ireo tsy handeha, dia voatery izahay hangataka ampanajana ny tale jeneraly ny orinasa Jirama sy ny Telma mba hanapaka ny tambazotra mitondra ny herinaratra sy ny rano ary ny fifandraisana an-tariby izay mamana ireo masovo frantsay rehetra sy ny trano fonenan'ny lehiben'ny masovo sy ireo diplomaty frantsay rehetra miasa eto Madagasikara. Manaingy anareo malagasy mpila ravinahitra ny Frantsa sy any La Réunion ihany koa mba hanatona ny masovo malagasy ao Paris, ny consulat général ao Marseille ary La Réunion mba hiresaka sy hifampidinika amin'ireo mpiasa sy tompon'andraikitra ambony amin'ireo masovo ireo mba hody sy hanatsahatra aloha ny fifandraisana diplomatika amin'ny frantsay mandritra ny fotoana andaminan'ny raha anatiny aty Madagasikara. Na teo aza nefa ny faneken'ny paparay masina, ny fanambadian'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy dia mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavana kristiana sy ny maha-malagasy izany fomba vahiny izany ka amin'ny maharay aman-dreny ara-drazana anay izay mitana ny fahefana nentim-paharazana, mpitandro sy mpiantoka ary mpiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny fomba amam-panao ary ny kolontsaina malagasy dia mametraka sady izay ny tsy fanekenay raha sanatria misy ny manam-pikasana nametraka ny lalàna ny amin'ny fanambadiana eo amin'ny olona roa mitovy fananana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Hitondra fahafahana sy fahaleovantena tena izy ho antsika vahoaka malagasy rehetra ny taona vaovao 420 ka aza matahotra azakivy aoka hanana fanantenana foana sy hatokantrano ilay nahary izao tontolo izao isika. Hoy ny teny soratra masina ao amin'ny tantara faharoa toko 2 andininy 7 tapany 2 manao hoe fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy ireo. Izaray aman-dreny ara-drazana tompon'ny tany sy ny firenena izay tohanany zana-drazana randrana sindikaly ny fiarahamon'ny pirenena dia mirary faran'ny taona feno fifaliana sy lavitry ny aiza ho an'ny malagasy rehetra na hita ao tany-drazana na ny any ivelany ary andray ny taona vaovao anatin'ny fanantenana lavitry ny tahotra sy ny fahakiviana ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina. No tafaverina malagasy amin'izay Madagasikara hitsaritra ny disadisa politika, hiravina ny antontan-java-manahirana rehetra mba hifantohany rehetra amin'ny asa fampivoarana ny firenena isa-tokantrano.
masina loatra amintsika ny tanindrazantsika ary fonjanaro antsika lova sonomendrazantsika mahery zary vahoaka malagasy a maro ny tohanany maro momba antsika sy tiantsika ilay Andriamanitra Andriananary. Misaotra tompoko.